Madagaskara andray lalaonosy. Akoatra ireo faritra hafa izay efa nandalovan'ny afo ny lalaon'ny nosy dia Tomasina indray no handray izany ny alahady zao. Isy araka izany ny fitsenana eny amin'ny seranam-piaramanidina Mbalamanasy efa vonona ny amin'ny fandraisana ny hetsika ireo tompon'andraikitra isa-tokony na ny avy eto an-toerana na ireo avy any an-drenivohitry Madagasikara, hoy ny mpanakanto Jerry Marcos. Mankasitraka aloha Zanahary satria nibalika ny masoandro misaotra anazy atsika ary eto koa moa zany dia efa tonga maromaro hitatsika manakaiky ato ny tompon'andraikitra maro samihafa na ny avy any Antananarivo sy ny eto an-toerana izay mietsika tokoa ary isaorana zareo manome tanana satria zany hoe firaisankina ho an'ny fandresena zay moa zany no abaribary eto amin'ity fotoana ty anomanana ny lanonana rampitso hitsenantsika ny flamme des Jeux des îles zany hoe afo ny lalaon'ny nosy. Izy io zany araka ny fahitananao azy zao efa nanomboka ny installation mbola sabotsy androany efa manday ny installation ny estrade sono efa misy balance ary efa misy artiste tonga vitsivitsy eo manao eser ariva zany hoe ny rampitso zany tena fotoana goavambe izay manantantara amin'ny firenentsika ny fandalovan'izany afo ny lalaon'ny nosy zany. Fa misy ireo marika koa tsara atoro amintsika ny olona ray aman-dreny maro samihafa eto amin'ny tanàna dia tena mankasitraka sy manohana an'izao zavatra zao satria izy ity zany dia ho an'ny firenena ka misy mety manontany any hoe anatin'ny publicité misy ray aman-dreny tsy voatonona anarana nisy hiraka zany nataony reny ray aman-drentsika reny ohatra meko ohatra zany nareo hoe ministry ny artisanat zany zany hoe Ramatoa Sophie Ratsiraka ao koa monsieur le maire nantenaina izay tokony nisy hiraka nampanaovana zareo amin'ny andraikitra maro samihafa any amin'ny faritra hafa fa ny ampanantenena kosa nanome antso an-tariby zareo hoe tena niezaka anatratra an'io fotoana rampitso io matoky zay fa ho tanteraka zany satria hitanao amin'izany fa manome valeur an'ity lanonana ty ny olona rehetrarehetra ka mampanantenanareo zay fa ho avy eto ny ministre ny artisanat Ramatoa Sophie Ratsiraka sy monsieur le maire nantenaina izay ben'ny tanàna tombo tanàna zany amin'io fety io. Ny ankoatran'izay tsy ho teneniko tsony satria efa voalaza publicité ary ny invité be dia be ny avy any Antananarivo avy ny eto an-toerana fa voro marobe ka tsisy ohatran'izao zany afa ataoko hoe taona marobe ny tsy nandraisan'ny Madagasikara zany Jeux des îles zany ka ny Toamasina dia tsy ho ambanin'ny faritra hafa fa andray azy amin'ny fotsika miaraka amin'ny délégation mafonja marobe zay efa hitanareo sombsombony eto amin'izao. Raha ny hita dia miofaofa manoloana ny lapan'ny faritra atsinanana avokoa ireo sainam-pirenena ny any ireo firenena andray anjara amin'ny ity lalaon'ny nosy ity. Nanentana ny vahoakan'ny Tomasina moa ny mpanakanto Jerry Marcos mba ho samy tonga maro. Manentana antsika jiaby tsy ankanavaka zaza madinika reo olobe tanora na viavy na lahy na olo normal matanjaka na olona ataontsika hoe efa antitra mbola miaigna ambony tany eto Tamatavy eto tongava eto mba mizara manjary. Izy ity zany tena sambasamba amin'ny taogno maro ampolo taogno koa tsika vao mandray an'izany afo miredareda avy any ivelany tonga eto Madagasikara mandalo eto izy afo ny lalaon'ny nosy. Io zany fanamariana fa hoe Jeux des îles nosy maro manerana océan Indien zany no magnano an'izay fifaninanana zay ka atsika zany mampanantena koa no mafety azy ho isy ny afomanga feu d'artifice ary zany zavatra zany midika fa lanonambe ny eto Toamasina. Nahitanareo mety misy mitsiriritra amin'ireny direct Diego, Tchuléar, Majenga Toamasina ty mbola hafa koa ka zay mahatonga anay artiste za moa zany solon-tena izay mpanakanto amin'ny resaka lanonana fa ny artiste dia samy manana maizy azy ho avy eo hitantsika amin'ny affiche regny ary misy artiste local koa surprise izay anome ny maizy azy. Misy ny challenge zany hoe concours de danse koa natao ho an'ireo tanora satria ny danse anisan'ny tafiditra anaty sport
dia ny final zany isaky ny arrondissement ho ataontsika amin'ny lahady manomboka amin'ireo ora tolakandro dia efa miraikitra ny lanonana eto mandregny aby efa misy raha magneno eto amin'ny place esplanade eto dia tsy adino koa fa ny zany hoe ny fanatanjahantena jiabijiaby mba ho tonga manotrona magnano fanamiana tenue ianareo mpagnano sport jiaby karaté football basketball volleyball tsy mifidy arts martiaux jiabijiaby indrindra moa ny tanora na ny lolobe raha vao natsapanao ka nandre anjara tamin'ny fiadivana ny tompon-dakany Madagasikara na tagny ivelany concerné anao zay na olo tsy mpagnano sport dia concerné jiaby satria carnaval midodododo manomboka amin'ny aéroport amin'ny 3 ora tolakandro fotoagna atsika agny amin'ny aéroport Ambalmanasy avy agny atsika mandeha mitondra le flamme izay tsy mampiava izay ataontsika hoe tsy mambanin-javatra atsika Toamasina mba mitondra atsika mitety tanàna magnaraka atsika jiaby tonga eto amin'ny esplanade atsika fety be mangotrokotroka efa miambigny eto itotorebika atsika letrandro mazava jusk'andro mahizigny samby mahazo souvenir teky tsaraikaraiky na gauche na droite dia ny zumba koa zadino izay mampalaza ny Tamatavy flash mob ho anareo zay vahiny mandalo eto magnano vakansy midira mandeha eto amin'ny place esplanade mare manomboko 1 heure zegny efa misy ny zumba atao eto mampandiva vahoaka fifaliana ataontsika eto angatagna amin'ny Zagnahary ibalika tahaka zao foana ny masoandro ary atsika samby ifanome tagnana amba hampatsara izay ny fetintsika zay fa tsisy sodasoda ary sécurité mbola mafimafy nefa hitanareo hatramin'izay satria voninahitry ny Toamasina no iarovana voninahitry Madagasikara misaotra atsika jiaby tongava soa amin'ny toerana ty sy agny amin'ny aéroport ary engany ho salama vatiny olo jiaby miraro soa atsika bonne ambiance à gauche à droite samby patsipatsatsika mare manoloana izay fitsenana ny afin'ny lalaon'ny nosy izay dia nanentana ny mpanao fanatanjahantena rehetra ihany koa ny taleparitra ny tanora sy ny fanatanjahantena atsinanana mba samy ho tonga maro araky ny fantatsika zany fa programme zany dia amin'ny le 20 août amin'ny alahady zao ny fahatongavan'ny flamme jeu de Gilles matsara fantatsika fa zany flamme zany dia isaky ny 4 taona zay vao misy jeu de Gilles ary ny firenena fito no mandray azy raha manomboka amin'ny le 20 zany dia any afaka 28 ans ndray zany vao misy zany flamme jeu de Gilles zany ho avy eto zay ny mazava-dehibe azy ary henikajy mboninahitra ny faritanin'ny Toamasina ny faritra Atsinanana indrindra ny renivohitra Betsimisaraka eto tapitanin'ny Toamasina andalovany zany flamme jeu de Gilles zany ka eto dia manentana antsika rehetra tsisy ankanavaka zay mpanao fanatanjahantena ity fanatanjahantena pikarakara fanatanjahantena pitsabo fanatanjahantena ireo pitsara fanatanjahantena sy tsika vahoaka ny Toamasina dia misy ny carnaval zay atao manomboka any amin'ny aéroport jusqu'aty amin'ny Soprette zay misy ny ireo estrade iarana amin'ireo artiste samihafa zay tareny Jerry Marcos ka dia manentana antsika any amin'ny fokontany ireo mpanao fanatanjahantena ireo tanora manao carnaval atsika manao fanamina ara-panatanjahantena atsika dia miainga atsika any amin'ny rony fotoana atsika amin'ny telotsika miainga any amin'ny aéroport ka zay ny mahatonga ana hoe manentana antsika fa zava-dehibe ho an'ny firenena io ho anao tantara lehibe ny fahitanao fotsiny ny fanaovanao carnaval ny fitondranao ny zany flamme jeu de Gilles zany dia zava-dehibe fady ho an'ny mpanao fanatanjahantena sy ny mpity fanatanjahantena sy ny fianakaviam-be ny mpanao fanatanjahantena rehetra sy tsika vahoaka ny Toamasina ka ianao zany raha mpanao tafiditra amin'izany tontolon'ny fanatanjahantena zany sy ny vahoaka ny Toamasina tsika tanora dia mitongava any amin'ny aéroport manao ny carnaval atsika eto dia manentana antsika président Fokotany taridy daholo ireo mpanao fanatanjahantena antsika any amin'ny Fokotany dia misy antsika tsirairay aby ampanaovy tenue sportive dia mba ahafahany afatarana hoe reny mpanao fanatanjahantena antsika any amin'ny Fokotany
dia ny momban'ny ligue section sy ny club dia efa niomana ary eto za dia manasantsika zay mpanao fanatanjahantena hoany any amin'ny aéroport anao carnaval dia raha possible dia mitondra sainam-pirenena atsika satria zay ny maha firenenantsika eto a Madagasikara no anaovantsika ny Jeux des Îles dia ahofakofatsika ny sainam-pirenena eto a Tamatavy.